dia miarahaba isika vahoaka malagasy tsy vakivolo manerana ny nosy misaotra ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vakivolo indrindraindrindra ireo mpifidy telo androany zao navikana ny fifidianana fiodinana voalohany tamin'ny 20 oktobra lasa teo. Raha ny fijeriny maro na isika malagasy eto atoerana na ireo vahiny maro be tonga teto amitsika nanaramaso ny fifidianana dia nisotra ampilaminana amin'ny ankapobeny ny fifidianana. Izay indrindra no mahatonga izahay eto anolotra fisaorana sy fakatelemana ho atsika rehetra. Tompona andraikitra nanatanteraka ny adidy amin'ny firenena. Tompona andraikitra amin'ny fikirikirana ny fifidianana dia samy tolorana fisaorana avokoa. Eo koa ireo mpanaramaso avy any velany, avy amin'ny fikambanana samihafa sy avy amin'ny firenena samihafa izay tonga teto amitsika. Ary raha ny eno ny tatitra nataon'izy ireo, tatitra vonjimaika, dia azo lazaina fa tanteraka soamantsara ny fifidianana, tampitoniana sy tampilaminana ny nanatanterahana zany fifidianana zany. Isaorana izy ireo nafotena tonga teto amitsika satria fitiavana no nahatonga azy taty ary fifanomezan-tanana ihany koa. Isaorana ireo mpambatsy vola satria raha tsy nisy ny vola avy tamin'ireny mpamatsy volontsika ireny dia ho sarotra ny nanatanterahantsika ny fifidianana. Ny fanarahana zany nisy ny fifanomezan-tanana niaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amitsika koa dia tolorana fisaorana sy fakatelemana eto koa izy ireo. Isaorana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta iray manontolo tsy avahana tsy soritana fa dia samy nanatanteraka ny adidiny tokotrany tamin'ny fanatanterahana eny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana eny. Soritana manokana eto ny fandraisana anjara mavitrika ny mpitandro filaminana izay nanatanteraka ny adidiny amin'ny tanirazana amin'ny fo sy amin'ny fahalalana zay nananany fa dia azo lazaina hoe matyanina tokoa no nanatanterahanjareo ny adidinjareo tamin'eny andro ny 20 oktobra nanatanterahantsika ny adiditsika ho an'ny firenetsika eny. Isaorana tokoa ireo mpikambana ara-politika na firena samihafa izay samy nanao ny fanatanterahana ny adidy tampilaminana sy fitoniana ary iangaviana izy ireo mbola hitazona an'izany fitoniana sy filaminana izany mandritry ny fotoana zay mbola hoentitsika hiatrehana izay mety fifidianana ho avy manaraka eo. Ny zavatra anankiray angamba lehibe tsara ho lazaina dia ny asa mavitrika nataon'ny senita izay tsy nandry alina tsy nandry andro fa nanatanteraka ny adidiny ary mbola eo ampanatanterahana an'izany amin'izao fotoana izao. Sarotra dia sarotra ny asa ataon'ny senita kanefa raha hitady vokatra tsara ho eketsika isika dia tsy maintsy manaiky fa misy fotoana
ny avitana manatanteraky zany amin'ny fomba izay manara-penitra sy azo lazaina hoe matianina ka tato moa zany dia nisy ny fanehoana zany fahaiza manao zany tato amin'ny senity ary mbola mitohy zany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra anankiray tiako lazaina amin'ny anarany ty comité interministériel na fiarahan'ny ministera maromaro mikasika ny fifidianany ity dia ny antsoavo atao atsika rehetra, isika malagasy rehetra zany, mba anana faharetana miandry ny valin'ny fifidianana satria mitady valim-pifidianana madio sy mangarahary sika, mitady zavatra soa sy marina amin'ity firenetsika itya ka tokony anaja ny fepotona izay afahana manatanteraky zany amin'ny fomba tena mendrika isika malagasy ray manontolo ka mangataka ny faharetatsika sy ny fitoniatsika. Tiako ihany koa ny manambara eto ho atsika rehetra fa ny mpitandro filaminana, ny fitondram-panjakana dia tsy miandany na amin'ny candidat izaty na i candidat izaroa fa dia mitazona ny maha-mpitondram-panjakana tsy miandany na amin'ny akilany na amin'ny andaniny. Tsara ho marina eto zany zavatra zany mba ahafantaratsika rehetrarehetra fa izahay eto izao na ireo tompony andraikitra ambony mikasika ny fitandrona ny filaminana na ramatoa filohan'ny senity na koa ny tenako manokana izay mitantana ny gouvernemanta iombonana ny tetezanita dia samy laza aminareo eto fa dia vonina anaja ny fepetra rehetrarehetra mikasika izany tsy fiandanenana amin'ny atitsy na amin'ny aroa izany. Zany fanambarana izany no atao amintsika vahoaka malagasy mpiray tanindrazana manerana ny nosy mba entina isika itony mba anentanana isika anana faharetana kely. Hoisy fanambarana moa zay ataony madame présidenteny senite rehefa aveo dia afantaratsika angamba ny antsipiriany madinidinika mikasika ny asa ataonjareo amin'ny fikirikirana ny fifidianana ato.